Ao anatin'izay ilay hetsika tanamaro izay dia ankoatran'ilay toe-tsaina izay tiantsika voizina, ilay fitiavan-tanindrazana ao anatin'izay sy ilay hetsika avy amintsika olom-pirenena rehetra anehoana an'izany amin'ny fomba hita maso dia raisiny ao anatin'ny ministeran'ny fambolena fiompiana ny jony ihany koa amin'ilay teny mihitsy hoe tanamaro dia anome tanana ihany koa izay ny ministeran'ny mponina amin'ny izao hetsika izay ataon'izao mba hifanome tanana ary hizara ihany koa ary araotana hoe fotoana toy izao zany mba hizarana amintsika ihany koa ataontsika hoe fanentanana amin'ny fampiroboroboana karazana fambolena sy fikojakojana ny fambolena izay sahaza ny tanan-dehibe izay ho aseho antsika eto ihany koa zany ary indrindra mba ahitantsika fa azo atao dia azo atao na ity andrenivohitra aza amin'ny fanatsarana ny tontolo ohatran'itony toy ny sekoly itony ny fikarakarana nyzany fambolena zany, fambolena voninkazo sy fambolena ndreo ilay ataontsika hoe legioma maro isan-karazany. Dia izay fanentanana izay no tanamaro anampianay koa tolo-tanana avy aminay ministera amin'izao hetsika tanamaro izay ataontsika izao dia manentana antsika rehetra fa tena zava-dehibe ho antsika olom-pirenena ny hetsika toy izao satria izany no amolavola ny toe-tsaina ho an'ny ankizy ho antsika rehetra amin'izay ilay toe-tsaina fitiavan-tanindrazana izay tiantsika apetraka eto amin'ny firenentsika izay ka mankasitraka antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara tokolasy tokoavy.